eo amin'izay sehatra politika izay trano kosa mitondra ny heviny mahakasika ny fanondranana andramena eto amintsika ny praiminisitra teo aloha andriamatoa Omer Beriziky aminy tokony andray andraikitra avy hatrany ireo tandrify azy ireo manampahefana tsirairay avy voakasika ao anatin'izay. Namoaka tahirikevitra mafonja mirakitra ny tatitry ny asan'ny komity manokana nanao fanajajiana momba ny raharaha fanondranana andramena ny comité de pilotage ny praiminisitra teo aloha Omer Beriziky ny taona 2023 nanome anaran'olona ahina tafiditra amin'ny raharaha andramena izy tamin'izany. Roa taona aty aoriana nitaiky andriamatoa Omer Beriziky ny siny fandraisana andraikitra mpitondra. Ny olona zay responsable ambony tompona andraikitra ambony ao amin'ny ministère ny environnement amin'izao fotoana zao dia olona tao anatin'ny comité de pilotage nandritra ny nitondrako ny ministère ny environnement. Ireo olona ireo mahafantatra tsara an'ilay listre satria ilay listre tsy zaho nanao azy fa ny comité de pilotage fa izaho no filohan'ny comité de pilotage ka zay nanolorako an'ilay listre any amin'ny président. Listre tsy feno izy iny tsy exhaustive mbola azo fenona. Ireo olona avy eo amin'ny fondation alliance wargasy eo mahafantatra tsara zavatra rehetrarehetra ka ny manahirana ny mieritreritra ny fanginanjareo amizao nangina tsy nijery tsony anga tsy nieno tsony rehefa magaga kanefa zareo tompony andraikitra voalohany zao tokony andray ilay andraikitra fantatry zareo tsara ny olona nanao ny zavatra tsy mety teto amin'ny firenena nitrandraka sy nanondrana antsokosoko an'ireo azo sarobidy ireo. Ity fanjakana ty nefa fanjakana nahazo ositra tamin'ny vahoaka satria voafidy vahoaka manana ny fahefana zay niraisiny avy tany amin'ny vahoaka zay azony tamin'ny vahoaka ka azona mpiarina tsara izany fanjakana zany zany fahefana zany. Raha tsy hivina mpandraraha teratany malagasy vahiny voatonony natao anatin'ny tatitry ny komity manokana nanao fanajajiana momba ny raharaha fanondranana andramena. Navaran'ny praiminisitra teo aloha Omer Beriziky fa efa nampitaina tamin'ny ambaratonga-pahefana ao anatin'ny repoblika fahaefatra izany.